taizam-piainana. Mandrosoa ianao? Eniko misiera tonga nohina ny antsonareo. Mahazo otorana anao fa miandry anao ato ny dosie mafananao. Dosie mafana? Ahoana tsara hoe andre matoko misiera? Zao no izy e, voampangonanao erika be vavy ianao. Fa tena ahoana loatra e, izany tsy mahataotody sa manendrikendrika toy izao? Mitony tsara aloha ianao raha misenjiva moa izy teo. Zay mantsy ny voalaza ato amin'ny taratasy manambara ny eloka vitanao. Eloka vitako eko misiera? Tsy aiky mora fotsiny an'izay zavatra tsy nataoko andre matoko misiera. Eny e, na anaiky ianao na tsy anaiky a, tsy maintsy manao ny asanay aloha zay atanay izay tena marina. Marina tokoa zany, saingy aoka ianareo polisy mba hay anady ady sy hamakafaka tsara ny nanao ny meloka sy ny marina. Tsy atoronao voanjadina amin'izany zay, fa aleo fotsiny aloha reto fanontaniana reto. Vonina ny hain'ny fanontaniana aoka misiera. Iangaviako ianao a mba hilaza ny marina mba hanamora ny zao raharaha zao. Eny tompoko, aza matahotra ianao fa valiko ara-pahamarinana avokoa ny fanontanianao. Voalohany indrindra ary mpifanina moa ianao sy ry Monsieur Philippe? Izy ty Philippe lazainao? Le olona mipetraka eo akaiky ny tanànanareo reo ka? Ay ve ka raha fily ty lazainao e? Fantatro tsara raha indrangah iny ka. Zay viantsonao azy aloha tsy ahoako e. Izay no ahafantaran'ny olona azy iny ka, mpifanolo-bodirindrina ihany zay ka. Tsisy roim-pihavanana? Tsy tompoko. Efa renao moa fa vaky ny trano ny alina ny 20 lasa teo. Tsy vita an'izany fa mbola mivetavetain'ireo tsy mahataotodika io ny vehivavy tao an-trano. Eny tompoko, vao io maraina io no nisy ny antso tany ampiasana fa misy taratasy fampiatsoana ao aty aminareo satria nandalo tao aminay hono ny alika mpitsongodiana laindrafily. Iza ny antso anao? Reniko. Firy nareo ny ao an-trano? Romonja tompoko, dia sasy ny reniko. Za ihany mantsy ny zanaky ny ray aman-dreniko. Finakaiza ny rainao? Ndre mba miangatra ianao komisera, nanomboka fony ambola kely ka hatramin'izao dia mbola tsy nahita na dia ny salova-tavan'izany raiko izany aza. Sanatria efa maty ve sa? Zay ny tsy fantatro, fa raha ny fitantarany eny ahy dia mbola tany amboaka no efa nilozany raiko. Izany hoe tsy maty izy tsy akory fa nitsoka didi-tsotro izao e. Ay, ka taiza ianao ny alon'ny zoma lasa teo, izany hoe maliala ny tiako anontaniana. Ny asa alina tompoko. Inona ny asanao? Sécurité no asako. Isaky niny ianao mody ao an-trano? Isaky ny repo. Izany hoe miasa 24 heures dia tsy miasa indray 24 heures. Ka inona ary ny borofo fa tany ampiasana ianao tamin'io alina io? So ihany efa nandehananao pointage tany ampiasana aloha maly alina vao nandeha tany Amotridetsy. Atao tsy valianao ny fanontaniako e, inona mahalasa avinany ianao tampoka teo? Tsy misy inona ka, fa raha mila borofo ianao azoko atao ny maka ny pointageko any ampiasana. Na izao dia izao aza andreva toko komisera. Raha nanao ny fisafoana teny amin'ny manodidina anareo zay dia anisan'ny tsy fony alika mpitsongodiny tao an-tanànanareo mianaka. Ahoana ny hevitra momba an'izay? Tsoriko eo aminao mivantana aloha komisera fa tsy mihina ireny alika mpitsongody ireny ny tenako, satria maro ny olona efa raiky voafitaka tamin'ireny. Arak'izany diso adresy ilay alika raha nitsofoka tao aminay. Inona moa no hain'ny reniko na ny tenako amin'ny resaka famakian-trano? Ary tsy hanao an'izany mandrakizay koa izay e. Ampy ho anay mianaka ny karamako. Manaraka izany ary Eny tompoko. Manahoana sy manahoana ny fifandraisanareo sy rafily araka ny fiantsonao azy teo? Tsy misy olana teo aminay ka, sady izay koa moa rehefa mihaona mifampiarahaba dia samy mandeha any amin'izay alihany ihany. Mbola maro ny fanontaniana miandry anao fa leo aloha izay ny androany fian'izay resaka nataontsika izay
miangavy anao zay tsy handeha de lavitra na ivoaboaka amin'ny Madagasikara mandra-pahafantatra ny tena marina. Fa ahoana tokoa moa zany ty raharaha ty komisera? Hatreto aloha dia anisan'ireo voarory tamin'ny asanjolon'ny alinomaly iny ianao e. Sy de tsy komisera, sanatry amiko zany angalatra e. Mialatsiny aminao ry tovolahy fa voatery aloha zay hanidy anao ato anatin'ity trano ity mandritra ny 420 ora. Brigadier, idio any le zalahy io. Tsy avelaonareo aka. Tonga eto mba vadin'ny polisy aty. To mangingina be aty zany. Alao hoe Hoaiza anao io madame? Hoay zany aterako. Ay misy olona to ambadika ato. Iza ny tadiavinao ry madame? Ono ahy nisy zanako lahy iny napetsona taty amin'ny boronareo taty omaly. Mbola tsy nody tany an-trano nefa izy hatramin'izao. Efa tany am-piasana zao fa tsy any izy ka sao dia fantatrareo ny nalehany. Fa iza ny anaran'le zanakao? Anjivana anarany. Zanakao le tovolahy. Ay mbola ao izy. Fa nahoana kosa izy nitazonareo ao e. Mbola mamita ny adidiny izy madama. Fampijaliana ve ny heverinareo fa adidy? Zay le mahavoantsika zanak'olombelona. Vao mba mahazo fahefana kely dia manao fanaparam-pahefana. Sy maharenina ianao madama. Velao zay anao ny asanay. Brigadier, avoakely eo le tovolahy fa ohatry menimenina be ty madama ty. Zato arerahanao anaka. Tena mampijaly olona mihitsy reto. Manao andaloha ny eny. Salama tsara fa miferitreretako anao mandrakalina amin'ny mahareraka. Ka tsy navelandry zareo nody aho fa avy hatrany dia natao famitorana dia nampidiry ny violon. Tena tsy misaina mihitsy ireo manam-pahefan'ireo. Olona tsy meloka tsy nanao inona ka ampidirina violon. Ka voasesi-bolandra fily mihitsy angereo e. Ano aloha reto mofo kely novidiako reto fa hitako tena nona mihitsy ianao zany misaotra fa ilazao kely sarobidy ry neny amin'izao mahazoazao tezitra zao izy fa tsy nandefa SMS tsy namely lafinday mihitsy ako. Ka ny mahazo anao azy ity mafiko. Aleo fa azavakeo amin'ny zavatra niseho e. Efa miantso sahady ry rasivry fa zay aloha ry neny Eny tokoa. Fa nga dia tsy misy repos kely mihitsy koa e. Ka zay tsy nahafatany fa metiko. Zay ary fa rahariva manatitra sakafo anao e. Raha mbola tsy avoakandry zareo anao. Mahare zanaka. Misaotra ry neny Ohatray mba mijerery madama. Za ve tsy mijery sa? Oay, ary toy ineny. Azafady indrindra, manahoana ianao? Salama kia. Fa ino to mahazo indrina hatramin'izao avy ny tsy fantatry indri? Azo omena tsiny ary neny misy mampiasa ny saiko. Fa hoaiza ianao maika be ty? Misy fotokopiana dosiako izay ho reto. Ilaina maika mihitsy fa nahita asa dia saika hoe karakara an'ireto io. Ay, tsara kosa zany. Fa izao aloha efa fantatry indri moa vaovao. Saika ho any amin'indry mihitsy aho zao natondihako. Inona tokoa aloha ny vaovao e. Izay indray mantsitsika zao vao niona tao aorian'iny fisehoana sy njivy iny. Misy vaovao ratsy kely sarobidy Fa vaovao ratsy ahoana akory neny? Ianao indray tsara. Nefa sao dia maika loatra aloha ndrika. Lazao fa maika ve moa tsy ho maika e. Loza nge fa voahidy any amin'ny violon fofombadindry e. Ahoana tsara? Fa nanao inona izy? Ohatrany tsy mino an'izany Zao nisy trano vaky teny aminay tamin'ny zoma lasa teo. Nakalika mpitsongo dia ilay tompon'ny trano vaky ka nandalo tao aminay ilay alika. Avy hatrany dia napetso ny manam-pifanjeva. Ohatrizay.
taloha ela be zany alika mpitsongodia izany nalaza fa amin'izao zany efa lany tanàna ke fa matoran'olona fotsiny sisy ireny. Tena sahako mihitsy mijoro vavolombelona amin'izany. Efa maro mantsy ny olona reko tratran'ity alika mpitsongodia ity. Hitako any tena tsy ao mihitsy tato ato. Dia mbola any izy izany izao sa... Mbola tsy navoakan'izy ireo izy hatramin'izao fa voavina mangasy tany aho io fa nasaina mpandrenesina mahazo azy indri soa ihany ary fanimpanena tety an-dalana sika mianaka. Aleo fa hiaraka aminao any ary ariva fa tena malahelo azy mafy mihitsy azy zany. Ahoana zany ny programa andry androany? Tsy maintsy miaraka aminao mankany ariva ka. Mandalova ray ny trano dia miaraka sika e. Misy namana koa amin'izay. Aleo fa hikarakara an'ireto ato tantaratasiko reto dia ho avy any aminao any. Izay ary aloha fa riva avy eo izany e. Mahazo to dia mahavitasy soa e. Misaotra indrindra neny a. Zay vao navoakan'izy ireo tao a. Way, inenty sarobidy reto. Mety efa navoakan'izy ireo koa sy ny jivy. Ien tokoa, efa io miandro eo ambavahady io ary iziko. Manao any jiva? Zao e, zao anaparan'ny olona ny fahefany zao. Zay a vao navoaka ny tao. Tsara aloha rehefa nivoaka ianao e, fa nitoyan'izao raharaha zao no asa raha anao ahoana. Tsy manaiky mihitsy angerafily fa manizingizina fa hoe zaho no tena meloka e. Mampalahelo ahy mihitsy mahazo anao ka eo fa hifanampitsika naporofona ny marina e. Ka ny marina mitavozavoza inge tsy maharesy langa tsara lahatra e. Aza mbola manaro-toky aloha ianao e. Tsy misy resy tsy miady izany koa e. Manana fanantenana. Zay tokoa aloha e. Tsy maintsy mijoro sy mitraka fa lehilahy ny tena. Andao amin'izay sika hialeto ka. Hita ho aho, ndao dia ny andalana toizana ny resaka. Tonga eto amikiondala isarahany ity sika telo mianaka. Za ngamba aloha avy hatrany dia ody fa efa hariva ny andro. So sanatria ho tratra mimpanendaka aty. Sao dia ateriko vetivety ary ianao raha izany e. Eny tokoa, andehanany jiva tery vetivety izy a. Za tonga dia andeha mody moramora. Oako izao ka. Ianao indray no reraka eo anatitra ianao ary efa jerety. Tsy alohanao tonga dia mody aloha makamakaina. Lalana 3 minitra sisa. Iany ary e, zay zany fa mandrom-piona. Sady za koa mila mahakaina tsara aloha ny alina fa mbola monjy ny asa mandraharaha indray raha pitso marainako. Zay ary fa mandram-piona kia. Velomina ireo mianaka. Izay ny jiva fa mahereza aza kifikify izany a. Misaotra kia. Ay tonga ianao. Nanahoana ny tany? Mandreraka reriny eny a. Tsy manaiky mihitsy raha fily fa apakarino ny raharaha. Tsy azo nresana sy mifampararana mihitsy zany izy. Efa za mihitsy aza ny nanetry tena ny talao tany amina fa tsy namely izy kanefa dia zavatra tsy nataontsika akory le izy. Misy zany le olona ety ambonin'ny tany tena finaritra ny anendrikendrika tsotro zao fotsiny e. Tsy mitombon'ilay izy. Izy moa ny olona tsy nilaza hoe tsy mitombona raha isika ny namaky ny trano rafily. Ampoariny eny ny anatra nataonao a. Ary tsy misy nalatsako reny anatra nomenao ary eny na kely aza. Ka nahoana sy amin'ny fomba ahoana moa no ahavitako hangalatra amin'ny alina izany. Ka izay indrindra anaka. Ny marina tsy mba maty. Tsy hoe manozona fa any andro any taona boily valy amin'ny rafily sy ny tarana zao ataony amintsika izao. Dre, izy ty miantso ty. Way, sarobidy tiriny eny a. Bonjour, ahoana ki? Tosepotra be indry izany fa misy inona? Zany ve? Ka za zange vao tonga atao trano vao eo e. Dia ahoana re zany e? Fa aiza ho aiza le toerana?
ay aleo fa jereko any aranao zao e. Fa iny dia mampikorobaka anao e, misy inona hono? Avy niasa ho ny sarobidy dia tsy nahita bus intsony ka nandeha tongotra irery eny an-dalana any e. Amin'zato andro efa maizina. Hijery azy ihany zany ianao? Tsy maintsy mandeha arina eny a. Izy ko moa tsy misy anadahana raita-po aminy mba hitsehana azoko. Ny ray aman-dreny koa moa zany samy miasa daholo. Ie, samy miasa daholo. Ny reniny koa tsy tonga raha tsy hariva. Ny dada moa indraindray tsy mody noho ny amin'ny asany. Mandehana malaky ary, mitandrema tsara, mitondra ihany kara-panono sao misy fisavana tapoko amin'ity asan-dahalo aty ty. Iene, fa aiza moa le jiro fanao am-posy iny rineny a? Ty eto ambony table de nuit ty e. Leo entiko ihany ty fa miasa be amiko. Zay fa tsy maintsy miverina eo rehefa avy eo e. Hidio tsara fotsiny trano fa lasa vetivety ah. Ie, njiba. Tsy renitsony ny atsoko, ohatry ny tadiony ny alany teo. Oe, aiza ianao zao? Aiza ho aiza eo? Lalana mangingina be e. Tsy misy olona mihitsy. Andraso fa efa ho avy ah. Efa hifanena zany tsika sy ianao raha izany ka. Tena mangina be tokoa ty lalana ty zany. Aiza mo sarobidiny tsy ahatambatra. Aleo aloha tsy arehitra ty jiro ty fa fantatra be hoe misy olona mandeha irery. Aiza ihany ary sarobidy. Tokony efa hifanena anke izay raha ny filazany ty hoe. Andraso aloha somary tsaikotsaiko anara-tsisiny fa misy olona roa tazako reny aloha reny. Sady lehilahy izy zany. Nefa aleo mailo fa ohatrany miavavy reto. Toy misy olona andrasany eo. Aleo mitapy fianaraka maizimaizina dia hita eo ny toyany. Hoay, iza koa reto rola mijanona eto reto. Mety hoe injiva sy ny namany itsehana angamba. Nefa ohatrany godogody be ihany anke izy zany. Ary ino izany ataony? Hoay, toa avy manatona ry zareo zany. Inona ny ataoko? Tena olon-dratsy reto. Aleo asiana fitsoahana ka hieto ary tongotra. Ohatray marina, nisy vehivavy nihika teo. Ilasa ny anjehan'le roa lahy teo iny. Aleo avotany vehivavy iny fa ohatrany sarobidy olon-tiako iny ah. Aiza sady ry zareo teo. Ay, riry efa lasa lavitra riry. Aleo tonga dia anivan-keto sao tsy trandro intsony reny. Mandeha koa zany raha vehivavy ka. Tena soraka be zany ka. Nefa reto olon-dratsy reto efa akaiky dia akaiky. Izy renao rinjiva amin'izao hoe miady rery ty malalanao. Ahoana reny ataoko hoe. Tsy vitako tsony ka. Aleo moa dia janonana tampoka dia hito izay ataony. Io fa nijanona le vehivavy dia nitazon-dohalika. Reraka tanteraka izy zany. Dia atao lisaninona hono ny olo-tiako le tsy mataotody reto ah. Ohatray marina, tena mbola daroandry zalahy ihany izy nefa efa mitalao fatratra iry. Avelao re ahy e. Fa inona ny tadiavinareo e? Tsy oakare. Tena tsy diso ny eritreritra fa hisarobidy io tadiavindry zalahy anaparana filan-dratsiny io. Sanatria raha ataoko akidika na dia kely eo akory ny fofom-badiko elisany. Raha raha rotiko amin'izao ry zalahy mbola variana izao. Miesorany daholo fa avelao ny lisana izy ah. Njiva, tena
kasoa fa tonga ianao fa raha zany dia efa matindreo teo a. Tobela tsy mahay mipetraka ihany reto e. Zany ara aloha ny ody ambava fo e. Zany koa ny fampieritrretana tatafo. Ary aloha tapahako ohatran'izao ny tana lisan'ny mpampijaly olona reto. Tena tsy mahetsika atsony reo rinjifa fa ndao hitsoaka sao dia mbola misy namany ihany ka. Andao avy alao hitan'ny avano tramaraina eo. Lehilahy reo raha tafatsangana eo. Raha tarakely fotsiny ianao dia tsy haiko tsony ngamba izay nahazo ato eo. Zange efa nanaraka anareo avy ato ariana taminareo le nifanenjika teo e. Zany ve saotra n'Andriamanitra fa mbola tsy navelany irery aho manana anao. Enakira havako ianao ho tokoko za ho tokonao. Efa kaiky ny tranontsika ndao aloha androsao aminay ny ziva. Aleo ateriko ambavady fotsiny aloha ianao fa efa alimbety ny andro sady manginy irery eo kongeniny. Tsy manina rehefa tsy androso ilahy e. Nefa misaotra indrindra nanaiky ny tsena sy nanavitra. Tena sakaiza tokoa mahafoy ny eny amin'izay ny sakaizany. Zany tokoa hoe zay fa efa tonga eto ambavady ianao e. Tsy aleo amin'izay andeha e. Dia afelanao rereto ve zany a? Zay moa kifa raha pitso indray tohizana tafa raha miona. Mandra-piona re bonne chérie. Eny bonne nuit kia tafandrimandro ny malalako. Dia izay ry ny eny nanjohanay tany omaly a. Sendra ny tsy napoizina mihitsy nareo raha izany. Rehefa tsy nisy nandrombinana aloha ny endehibe dia isaorina an'Andriamanitra e. Zany tokoa fa ty olana mbola mamatotra antsika ity zao no mbola tsy mampifatoka ny saiko a. Izay mahasoa ataon'ilay ombona rinjiva. Raha afaka pitso zao mbola hoe ny amin'ny birao eny fa amin'io ny tena ahitana an'izay fanapahan-kevitra farany rafily. Dia ahoana ny asanao moa izany? Tsy miasa fa repo kely ndraika. Ay tokoa moa tsy maintsy hanaraka anao any amin'io a. Ile iona amin'ny rafily amin'ny fotoana io mihitsy ary ny eny no tsy levon'ny vavoniko ka. Ahoanao iny zay rafily mbola ho avy ny andro ray dia davaniny antsika. Engany e. Amin'izay fotoan'izay angamba tsy hamelako raha tsy milelaka amin'ny faladiako roa. Sady filazanao azy. Izay aloha velako ny eny e. Ndeha ho any am-piasana amin'izay a. Ndeha ary aloha sao tareo e. Ay moa za koa mbola hiantsena. Andraso atarina vetivety dia miaraka isika mianaka e. Andrasako atokotany eny fa sady ho any amin'ny WC vetivety a. Tsy ho ela ka. Enjana ty fitohanany famoivozany ty. Nga hitantsony efa mahazatra. Ka le olona maty hamonjy fotoana ny taraiko. Ka tsy hitangeriny eny hoe iza nomena tsiny amin'izao e. Samy mananjo ampiasary lalana ny tsirairay. Na ny mpandeha tongotra, na ny bisikileta, na ny moto, na ny fiara, na ny kalesa. Dia tsy andeha bus izany ianao? Leo aloha andeha tongotra kely mandra-pahatonga ery amin'ny fiantsonan'ny taxi be ery e. Rinona koa ny tangorona ny olona. Aleo hoe jerena ihany fa mahaliana izany a. Ohatra fa tsy ilay zanaka lahany rafily ve io e? Tokoa jeren'ny olona fotsiny izany a. Tsy misy mirara azy ny olona na dia iray azy. Maratra be tsy mahatsiaro tena mihitsy izany. Raha tsy voatsabo faran'izay malaky io ratran'io a. Angamba tsy mitana tsony ny aingy. Mijininika ny raha aminy. Rovidrovitra ny akanjony. Mangana avokoa ny tavany fa naninona ary izy.
inona koa nefa niesan'ny enti-saina amin'izay nanjoa azy mbola aiza nefa ny hafarany ny mpanao ratsy izy eto an-tanàna moa no tsy mahafantatra ny lasa ratsy nindreo aok'izay anaka tsy atsika amin'ny famalina ny azontsika atao dia miezaka mihavana amin'ny olon-drehetra eny fa na dia amin'ny fahavalo aza voasoratra ao anaty baiboly izany voasoratra tokoa sainge sarotsarotra ihany izany roneny kanefa ny anambatambazana mpamosavo ny amelomananaka aleo andeha mijery ny eny saotary eto sady tia tamin'ity koa ny bus mazotoa renao e arabaina aloha fa nandresy tamin'iny fanendrikendrehana iny rinjiva misaotra kia zay vao mandry ny saiko mialamaina fotsiny ny rafily fa lasaiza aloha ny enteo lasa ny avese vetivety izy fa saiko latsaka tao mihitsy o zay tsy ho latsaka teo ampiandrasana n'la valim-pitsaranako ianao nga ahoana ay mafy kosa nge zany babiny eloka tsy natao izany tena marina mihitsy zany ay ty izy ity fa tamy ay efa miandra ato nareo roa ie leonay tonga dia nivoaka ety ivelany aty fa mafana be ao anatiny ao koa arabaina daholo aloha sika vavadose engane mba ilamina amin'izay tsika zany tokoa aleo ivalona ny amin'izay iny ka ahoana zany ny programanareo roa zao za matsy avy hatrany tonga dia ho dia akahakainako miandrasa bus eto ary ny eny fa zay aloha mbola andeha hiala etaeta kely ndamimany ampitsondray tsy manina fa aza mody ariva loatra fa sao dia tojo ohatra n'la tamin'ray mandeha iny tsy hijanony ely izay ka za koa mantsy mbola maika ody fa misy zavatra tsy maintsy ataoko any an-trano rehefa vitya zay ary fa aleo andeha amin'ity bus malalaka ty mandram-piana ry saribedy velomina eny rehefa aveo koa tsika sy ny eny mbola hiara-hiala etaeta kely any an-trano inona amin'izay ary le resaka ho resahanao sady sotroa ihany aloha ny jue inona moa fa tsy resaka momba ny raharahantsika ay ve ahoana tokoa moa izany no momba n'izy iny ny amin'la daty anaovana le andro malaza inona ny andro tsara mety anaovana azy ozy ianao tiako izao sabotsy fa le andavanandro maro ny fianakaviana tsy afaka dia aleo hijanona amin'izay ary dia ny amin'ny daty ahoana volana inona moa ilay tapakitsika volana février fa ny daty aleo hijery kalandre vetivety ato anaty finday maninona moa raha atao 14 febroary sady sabotsy mihitsy eo andro io eny tokoa tena mety io ahoana raha raiketina amin'io daty io ary sady 14 febroary koa nge fety mpifankatia ka zay mihitsiko efa tsy androko ery izany sy ahatongavan'izany andro izany aza mikoropaka ki malala fa vetivety io dia tonga ka mbola misy efa bolana be zao kosa veko tsy hitahita koa raha nge izay dia tonga ny fiomanana fotsiny no atao tsara fa tokony zaraina amin'izay izany fanasana raha izany efa vita koa ilay izy fa mbola tsy voavoakako sahirana tamin'ilay olana teo ay dia avoay amin'izay ary izany sao dia taraiky avy hatrany dia omena aloha ny an'ny fianakaviana lavitra aza matahotra indri anio ihany dia amoaka azy fa misy mpanao impression eo akaikina eo dia roviana lazaina amin'ray aman-dreny rotonta ny daty samy tonga dia samy lazany azy fa inona moa no andrazany makany aminareo ihany manamafy azy amin'nisy mivady ray aman-dreninao rehefa iny atsimiasy iny sa tsy mety izany ho ianao ok ary mety izany ka
fa ndao amin'izay malala oto fa efa elaela ihany izay nilantsika etaeta izay ka raha tsy afaka etaeta amin'izany ka mba efa tsy ho afaka intsony. Zany a ndao ary moa e. Enjana koa ny nahazo an'ilay zanak'Rafika amin'izy ity lasa-dala mirenireny te. Le hitantsika nitangorona ny olona tariny ve? Indrindra vodona mafy noho ny kapoka mafy nahazo ny lohany izy ka nitarika izao fahadalàna tanteraka izao. Tena vomafy mihitsy nga iniko. Rafily aza moa amin'izao raha vao mahita mena ohatra ny sakay pilokely ny tavany no sady miondrokondroka ery. Aleo manao ny marina trany anaka raha mbola eto amin'ity tany ity a. Na dia eo aza ny ady mafy sy ny anjara azo fijaliana tsy maintsy zakaina. Engany herineny mba ho volamena milatsaka ambovoka trano ny fiainantsika ka tsy avelan'ny soa tsy hamiratra. Ho tanteraka izany rehefa rahana finoana. Fa avadika amin'izay aloha ny resaka rineny a. Hoe momba n'ity raharahana sarobidy izay fa akaiky ty ihany moa izany e. Izay indray mantsy izao no masaka andohako. Ahoana tokoa, aiza ho aiza izao ny fanomanana ny espasy sy ny sisa sy ny sisa. Saika efa vohomana ihany aloha ny akamaroany fa ny tiako anontaniana amin'ny eny dia izao. Moa ve ny olona roa ivady voatery tsy mahazo mihaona mihitsy mandra-pahatonga ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo? Na ny mariazy ao ny dika teny hafa e? Fanontaniana tsara fipetraka ny ianao. Raha ny tokony ho izy dia tsy mahazo mifanerasera tokoa izy roa. Nefa misy ihany ny fotoana tokony ionan'izy ireo mba andaminan'ny programa na izay resaka hafa-tian'izy ireo atao. Ka izay indrindra ny tsy azoko. Ahoana moa no ahazoan'izy ireo mandamina sy manomana an'izay fiomanana tokony ataon'izy ireo? Tamin'ny andronay dia izao no natao. Raha ohatra tsy maintsy eo izay dia mitondra olona ray, na io ankizy kely na io namana. Raha tsy izany ray dia mandeha any amin'ny toerana be olona, any amin'ny toeram-pisakafoana ohatra. Misy antony manokana ve ny anaovana an'izany sa hoe fomba ka tsy maintsy atao? Mba hisoroana amin'ny fakabanary no antony mino fa azonao amin'izay Mazava. Fa inona ho any atony nahatonga no nanontany an'izany tapoka teo e? Tsy izany fa misy mantsy ny olona sasana ohatrany hoe tsy nanao bokaka na sipa ho ny fiteny ankehitriny e. Vao niditra ny tokantrano. Ianao dia koa dia mampime e. Amin'ny lafiny iray samy manana ny azy. Misy raha vatany vao mihaona dia hoe andao ataony raharaha raha-pitso. Misy ny hoe afaka 3, 4, 9 taona vao vita ny raharaha. Arakaraka ny tsirairay tokoa raha izany ko. Ka izay hoe aminao e. Misy mandombaravarana izany fa aleo aloha hijery an'izay vetivety rineny a. Tonga ihany ty ilay andro malaza ary ny efa malalako. Mahatsiaro sambatra manana anao ry tiako a. Hatratiaka izany fahasambarana izany a. Atao raozy volamena mitohaka tratrako zato ianao mamiana. Toa miora manentoy eto am-poko ny fofom-pitiavanao. Sotraky malala. Enganeka ho mamito tantely amin'ny batomamy ny fiarahantsika mandrakizay. Enaiky malala. Ho toa avokoa ireo toko sy fampanantenana izay nataontsika tany am-piangonana teo. Fa andao aloha mba hakaina kely amin'izay fa reraka be amin'ilay mitsangana ka. Ndao ary fa lasaiza daholo rineny teo. Retsy mampikorana ny tanora retsy ry zareo. Mafana mihitsy nge ao amin'ndrareo izany. Ay ve ka mahay mihira be ireo raha fozako e. Aiza koa? Hitako
tsy enao anga zany feo mangan'izy ireo zany. aleo mba hihira ry zareo so mba ho lasa mpanakanto e Zany mihitsy, zany musicien amin'izay a. Mangeriza ny tavanareo roa kely zany. Zany veriny eny. Ie, inona hono maresaka ato? ho lasa mpanakanto antsika tsy ho atsy e Tonga avy amin'ny tanjona kendreny, fa hono ary izy roa. Ahoana zariny eny? Aizy nareo nanao ny vola tantelinareo? Hivoaka lavidavitra kely zay satria efa nahazo fialan-tsasatra ray volana avy. Aizy zany. eny any amin'ny faritra ihany fa tsy dia tena hoe lavitra be akory roneny a. Any amin'ny faritra izay no andeha. Hay, lalao ranomasina. Eny e, sady mba hiova rivotra kely e. Mahaiza mitandrina tsara ary fa tsy vitsy ny fahavalo. Aza manany eny fa efa vonona hifampitaiza amin'ny fiainana ny dinam-pitiavana roa e. Sahoana kery sarobidi ny foko. Marina tokoa izany, tsy misy otrany hoe vonina hiatrika fiainana foana e. Mahafinaritra rehefa samy vonina niatrika ny fiainana nareo roa manomboka izao e. Iloza kely aloha nareo roa fa misy mitady ary. Eny ary e. Mba saiva ataon'le ao amin'ny lafin'ny teknika mafimafy angerin-jivo izany iry izany fa tiako be a. Ampiakariko aloha ny volume teknisianina. Ahoana ny fankafizana ho an'izany tsomodrivotra malefaka morotsiraka izany malalako? Dri, toa variana be ho any malalako e. Fa ahoana vola tantelitsika ange zao e. Dia ho sanatria ve ho saron-drahona le dia volana mibalika tomefiny ritsoko ny alina. Fa angananjary lasa mpanoratra tamika teo ry tony e. Tsy zany raha avako fa mba onja kosa ny foko tsy mandre feo an'le domona manga feo miritsoko amin'ny poko. Njiva, Ahoana ke malala? tia mo ianao e. Andray kosy tsy haiko hoe ampy anam-porofoko ny fitiavako anao ve zao teniko izao. Tsy misy atakaliko anao na dia ny andriam-bavy lanitra kanto indrindra manerana ny vazatany efatra aza. Misaotra Njiva. Tsapako fa tena tia tokoa ianao. Tsy misy fisaorana ke malala. Vao manomboka izao ny vola tantelitsika. Noho izany anao rery ary havako. Tokoa ianao tsy sasahako amin'ny hafa. Mba tsapanao ny ato anatoko ato amin'izao. Mba lazao e. Midobodoboka faliana tsy hay volanina ny foko. Mamihana ny tiako mankalalana ohatry ny voary manodidina dia mikitana manjo-pika sy ny volana sarika. Hoay io. Manino? Tao maheno poeta ny vetsony eo am-pony a maheno ny vitsim-pitiavan'olo Njiva malalako. Ka mahatsiaro sambatra eo anilan'ny tiakoko. Dre, toa variana be indray ianao izany. Ianao ve tsy maheno zavatra mikasoasoaka? Efa ela ihany na henoko azy a. Ary izany no mahatonga ohatra amin'ny variana lava. Tsy misy ninina ki eo malala. Etsofihiniko eto atratrako izany malalako izany. Fa firy moa izao andro izao e. Sao dia mba efa tokony hamonjy efitrano fatoriana amin'izay aloha tsika. 7 izao. Efa tia tory anga ianao? Eny e, efa te hidabodaboka fa ohatra mavesabesatra ihany izany lohako izany. Da ho ary hiala eto amin'izay tsika e. Raha mipitso indray mamangy aty anaty natiora kanto dia kanto aty ary etso tantanako ianao. Hoay, adino ry amin'ilay nitoerantsika teo ny finday akory Njiva. Zany ve? Ie. Aleo hiverenako eny vetivety ary. Aza mihetsiketsika eto ianao fa andraso eto Azafady Njiva, dia angano ianao fa mangina rereto aka.
maizary zay finday eto e le tsolovina amity lampo ty fa somary maizina koa eto zany tako nyty ravikazo mitoroboky ty tokony ho hiteto raha teto le latsaka ka raiko tahotra rery eo zay sarobity fa leo andeka rehefa tsity zay de tsy hitatsony oay sarobity zany mihitsy zany fananinina izy aleo vonjenakana nyvadika roa lahy matanja be no nibatazonaka ao anatin'le fiara tsy matao-dalana tsy maintsy enjehako reny nefa ahoana ny ataoko iny misy fiara mandalo aleo sakanana aloha tsy mijanona le fiara aleo lotohizana ihany ny azakazaka reraka be nefa tsy maintsy hanavitra mivadiko a misy taxi mijanona io aloha io aloaloha anatonako taxi nefa lasa lavitra le fiara nitondra ny vadiko sofa tadidiko ny numero an'le fiara enjeo ihany sovera enjeo foana ary aleo aloha ampandreny eny an-tanàna aingana aloha neny ve anjiva ihany nisy nakakery ny sarobidy tsy haiko fa roa lahy no tazako naka azy mbola manentsika an'le fiara mitondra azy azao allo faiza zany marary amafy ny vatako manontolo fa ina ry nahazo ahy dia manina ato anaty fiara tokoa fa fiaran'izy ty misy aty ry lanitro zay vo tadidiko nisy ny velo mafy ny atoko raha zalainy andrenjiva nikaroka an'le finday eny zay nitsaroko farany kay tena migeja mafy izany vatotra amin'ny tanako izany misy olona miresaka retsy apita-kely retsy mazava ireo izany nively aka nakankeriny toy izao aloha raha nga hitsangana moramora fa toa tsy mety ivaravaranyity izany rehatrala be koty toeranyity way io fanerika le anankiray dia iny fa avy manatona aleo asiana fitsoahana malaky na hoanina tsy hoany nalako tonga kosa nareo roneny ka voavantany nareny antsonao dia nandeha tany amin'ireo ray aman-dreniny sarobidy ary lasa zarozareo teo lasa nakany amin'ny polisy izy ireo nanamafy ny fampandrenesana efa nataonao soa aloha fa tonga nareo fa niady rery tatia raha tsy tonga nareo ataona ahoana moa ny famelanareo reryty amin'izao na tongavana hitaty azy efa tsy andry tsy hitanao tsony izany nalehan'le mpiara nitondra ny sarobidy tena nanao izay faraherin'ny hany le mpamily an'le taxi fa tsy tratrana intsony izay niviliny le katikaty tsy tadidinao mihitsy angany le fiara tadidiko tsara ny numéro any ary efa nomeko ny polisy eny tompoko izy indrindra zao dia zao hoe andraso fa ho avy ary fa izy izany anaka andaontsika ho any amin'ny bureau ny polisy fa nytany le niantso teo tena sepotra be aiza ry zareo teo
aleo amitsaka eto ambodin'ity azo midoroboka be ty sady amamoramora n'ity fatorana amin'ny tanako ty any kely sisa dia vova zay famboraka tanteraka sofa alina ny andro dia sarotra ho andro zareo nanenjika ay misy mitaratra jiro be reny aleo hidaboka amin'ny tany fa ho hita eto a asaiza le jiro be teo efa lasa lavitra ry zareo ka ohatray fa ina kosa ny zavatra mafimafy voatsapaka ato anaty paosina akanjoko izany ay fa atao ilay finday ako ty ay tsy adiny tary amin'ilay toerana nalehana isinjiva ilay izy fa lasa lalina tato anaty paosiko fotsiny raha tsy nitady amin'ity izao njiva ngamba tsy nisy izao nefa ilaiko ty amin'izao ory izao ka ie andraso atsonjiva ty to tsisy réseau na ny kely aza aleoaloha atao zay ahatafavoako an'ity aly ty ka nanahoana reja le vadiko any ay tokoa moa malaza ratsy amin'ny fanaovana kidina piny ty toeranyity dia amin'ny gazety ty zao a misy voamaly fa gazety iny ty mahavariana anao ry njiva manara-baovao ato amin'ity gazety ty ary neny sao mba misy vaovao momba ny sarobidy tao loza daholo ny voalazoko tsy misy afa-tsy izany avokoa zay no mahagazety azy re jereo neny fa ity zao misy resaka fakanan-keriny ihany koa ao vola be mihitsy izany no taken'ireo jiola fa vonina veloha ny eny amin'le raha riva vonina ka fa ahoana izany natao mino aho fa efa piodiody sy mpanara-maso izay olona mandeha rivariva amin'ny toerana iny reny mpaka olona reny noho izany tsy maintsy miverina antsika izany hoe anara-maso azy ireo izany izay indrindra dia raha hitantsika ary izy ireo ahoana ny atao efa misy fiaraha-miasa kaiky amin'ny mpitandro ny filaminana ka raha vantany vao mahita trangan-javatra mampiahiahy fotsiny tsika dia efa mampandre azy ireo sady ireo mpitandro ny filaminana koa nge efa miodiody tsy lavitra eny amin'ny toerany eny ihany tsy maintsy mifanampy toy izany mihitsy mpitandro ny filaminana sy ny olon-tsotra raha tia hita voka-tsoaingana tsy maintsy ataoko rangazy atafavoana ato razo hoe fa ohatra misy rano mandeha izany aviatsy fahenoko azy izany razo hoe ay ve misy rano be ohatra izao ato aleo anara-tsisy ny amin'ity moronty ady mitoetoerana zay aloha neny fa misy rolary eny mivoaka avy ao anaty fiara reny raha zao fandiniako azy zao dia azo tombanana ononamana ireo olony ratsy reto sady kodikody be izany ary iny ny reto ataony mifoka zavatra ry zalahy mazava fa mifoka zava-mahadomelona ireo mba amin'ny tany ny asa ratsiny reny fa lasa ary ho aiza izy izany tsy diso mihitsy ny fitadidiako fa nyray tamin'le naka ny sarobidy ny ray amin'ireo olona ireo ry neny
miondre ianao ny jiva fa mitakerikeriky be ry zareo izany a ohatrany hoe mahita zavatra izany. Aleo arahana fiatoariana ny diany fa misy zavatra tsikaritr'ireo teo matoa koropaka tampoka teo toy izao a. So dia isika no hitany ka nahataitra azy. Zavatra hafa mihitsy ka dre neny a ary toa matondrotondro inona raha ny tondron'izy ireo any amin'ry ala mikitroko ry zany so fa somary mazavazava ny andro na dia efa mifito sasany ariva azy izao mora amintsika amin'izao no manaraka ny fiantsika izy ireo. ay ve ka le alabe manakaiky an'le toerana nalehan'le sinjivy ty e tery ampita tery izao izay sisy le mipetrapetraka tadidiko ianina dia efa alaza ny andro. ay aleo atsona amin'izay njiva fa io eny fa misy rezo kely ny finday somina kosa ka allo njiva ve tena azafady njiva fa kay tato anaty posiko ihany kay le finday fa zao ahy aty anatin'le ala mikitroka pitan'le nitsangatsangana antsika fa mba vonjo eo njiva allo tapaka tena tsisy rezo ndray ty. zany ve tsy aty amin'le alian'reto rola reto no misy any saropity raha zany ry neny a raha araka ny voalazany tamin'ny antso a-telefonina teo. Zany nefa nge voadidina ranobe io ala io e. Aleo aloha arahana izay alehan'ireo rola reo fa tsy maintsy hita andreo ny fiampitana makeny e. Rehefa mikenokenina dia avy eo hoay misy lakany izany eo ambany ao. Eny tokoa reny fa lasa ny ampita lakana Zay voatavelentsika izay ka tsy maintsy mikaroka hevitra tsika e. Andraso hoe neny a neny ahoana misy inona misy lakana maromaro kay miafina ato saingy aleo azotsika antoka fefa tafatsofoka tsara ny anaty ala ary zalahy vao mipiditsika. somary elaela ihany vao tonga eny abiteny raha izo fanten'izy rola zao. Hoay sarobidy agnambo ty ay tsy isy ho an'ndrainy e maheno anao aizy nareo zao mba asay vomiomana ny polisy fa misy zavatra mampiayanay aty amin'ny sisiny. misy olona tamin'ireny mipita amin'ny lakan'ireny ndraso hoe lehilahy roa izy izany aleo hianika azo lava anarahako maso an'izay ataon'ireo ndraso zay zao tazako tsara daholo ny manodidina amin'izao reneny reny fa mandalo eto ambaniko ary toa le rola nanenjika ihany reto matahotra zany mangofotra ny tongotra aman-tanako nefa za ety ambony hazo avy be ety loza fa tapaka le hazo ireo fa nierika aty amiko tena hitandry zareo
fezany fiombehivavy miantso vonjeo any anaty alany zany e. Fiombehivavy tokoa. Andorony eny so tara loatra tsika sarobidy mihitsy angambo zany mikara malakiny eny de ndao e. Andao ary kay oay eny tandremo a saika latsaka tao anaty rano raha tsy voatazoo. moramora ihany izany aza sao vokakana hirana eo koa mieny Tena lalina be ty rano ty. sady mahery Mampatahotra izany ratsika mipararehetra ny vatako ray manontolo. sady atopatopany mihitsy ny lakina aza matahotra rery eny a raha sanatry votraka ny lakana tsy anarenina eny fa eny aloha mavotako voalohany tsy nisy lakana azy efa vonona ny lomano tamin'ity rano ty hatrany a. Ay tokoa moa ianao nahazo loka voalohany tamin'le faninanina ny lomano farany teo. raha ny lomano indray aloha dia angadiko e. Hitako taiza koa moa zay niampitany tony lakany tony raha tsy voa izao. sady ny andro ange alina e raha toandro indray moa ka aninona saingy fanavotana ny vadiko ty ka namozako ny aiko aza rehefa avitra izy tsy mampaninona Zany tokoa natao hoe ty mahafoninainao ity. efa ho tongotsika aloha zara voizinaingana ihany aloha ny lakana fa efa mangitakitaka be an'izay tena zava mitranga ao anaty ala ao a. So fa natanjaka ianao navita ny voyan'ity lakana ty. efa somary vizana ihany ny tena fa tsy ahoako e tsy azoko ny vadiko tsoromban'ireo fahavalo izao ny tanjoko. Tena tenda ny aiky vao tonga dity apitra. Andao aloha anderiny eny fa mbola rehefa miveriny zany a ary hatrany tonga dia mialany eny fa za mototra nyity lakanyity eto. Andrasako etsy ianao fa malakilaky e. aza mandeha lavitra fa eo ihany andrasana ka zay nge dia vitako ny namatotra azy e. Andao amin'izay ary e. manomboka eto dia aoko tsika ho mailo tsara fa ato anatin'ny vovony fahavalo tanteraka tsika izao. Aiza ho aiza amin'izao ary sarobidy. aleo iantsona izy tsy maneno fa tapaka ho azy. Sarotra ihany ny fampahitantsika ato raha izany. mahalasa ny saiko dia hoe naninona izy le nihika ny antso vonjy eo teo sa misy vehivavy akoatra azy ato. Zay aloha ny tsy fantatra fa samy mpoletopikaroana ny marina sika izao. inona zany mivavy amin'ny tarehako izany mba jereko kely heriny iny. Oe fa tao feno rabe ny tarenao. Dray fa raha viaiza dia nisy ty. Nefa ve tsy misy maratra ny vatanao? Tsy misy ka. Raha nisy zany ty. Ohatry ny mieritreritratsy zany ary neny mahita n'ity ramijinindika be ty ka. Tonio tsara aloha ny sainao e. Sanatrivy ka nifongondro zalateto ny vadiko roneny. Andraso aloha e. Misy ina roneny. Jerenao ty amin'ny ratsakazo ty. Raha io hatrany ambony hazo hoe misy raha. Jereo koa fa milenodenoka be sy tapatapaka daholo ny ratsakazo eto. Mazava roneny a. Tena nisy fifanjevona teto raha izany. Misy basy latsaka ty. Latsaka hatramin'ny fitaovam-piadiana mihitsy zany no ny fifanjevona teto. Aleo entiny ty arovatena. Zay zany nahatonga n'le olona ny antso vonjy teo. Mety volana ihany ny andro ka tsy sarotra ho antsika mijery an'izay lalako mba anato anaty ala. Etsingenao e. Inona no hitanao? Rehefa jerena tsara dia ohatrany hoe nisy olona ny taritarisiny izany. Ny ainga veto a. Marina zany na ny ratsakazo ara
tapatapaka. aleo arahana fa efa misy azony tapatapahana ny savana ny lalana koa. taridalana ho antsika iny andao arahana nefa na izany aza aoka ho mailo ihany tsika so fandrika izao a. misy mikasosoko zany fa leo aloha tsanony sika e. tena viany aloha any zany a. mandroso makaty amintsika nge izy zany e. aza metsiketsika tso fivakaiky izy zandriny eny a. makovotra zany hinona reny izy io eto. okizay andraso aloha fa mijanona izy aiza ho aizy eto araha misy azy. aokotsika samy tsisy etsiketsika aloha tsy hay mantsy na miandrokendro tohana atsika fotsiny izy. avy atsy ambadika itsy ravikazo etsy zana ry jeva. aleo atsipoko ery aloha ery ty vato ty tsy maintsy koropaka izy raha vo maheno an'ity vato ty. manisa telo aneritreritra dia atorako mafy ty. isa roa telo ary to tsy taitra. mpiady maefa tsara ofany izany mato mody tsy taitra mihitsy a. ny adiako tompony kokoa e. andraso indray raha hoe andeha ho aizy ianao. tsy ho aiza tsy akory fa hitanila kely toy izao fotsiny e. zay io eny fa hitako mody mamitsaka tsy mihetsika mihitsy ny edaly zany. inona ny hitanao ao? lehilahy goavana be no hitakorineny a. tsy mihetsika fa manongila tsofona fatratra. jereo ty izy raha tsy mitakerikerika tsiro. maninona moa raha tifiriko amin'izao e. nefa sy ho anaitra ny namany hany ho any ka ho voadidiny eto tsika sineny. hoay iny eny fa lasa rehefa tsy nahitan'izany izy. andao arahana avy ato ariana fa mihazo an'le lalana saika ho diavintsika ny lalany. hoay zato abeny sady mahery mandehabe toy ny soavaly tapako ve zao ve ho araka rinjiva. tsy maintsy arahana iny e. arao mora fizanarinjefa tsy afaka miazakazaka trony aho. aleo aloha andeha milamina amin'izay fa efa nandeha mora koa le zalahy izany ko. inona zany ataony? toy ohatrany mamahazavatra zany. tako na viatoriana koa tsika dia tsy fantatra hoe inona no ovokovoany io. misy vavahady azo avavaka io. ahoana koa zany vavahady zany. hoay iny fa niditra ny anatiny any. raha azoko tsara zany a dia misy tanàna ao anatiny ao na lay antsoina hoe zofirena. andrazo tsara hoe tsy kolovoko iny zay ao anatiny hoe dia kopahako niny avy eo e. dia avelanao rereta zany tena lasa izy tsy renitsony bitsibitsika. inona ary no hitanao fa totsy mikopaka mihitsy izy fa varina mitazana zay. zay vo mikopaka izy aleo amin'izay tsyrika moramora eny fa inona ny nahavarinanao tato no elaela vo nikopaka ianao e. nisy olona saika hivoaka teo. misy finday latsaka eo anaty bozaka io sao dianao. tena tsy aty fa tsy le finday any sarobidy vety sa sendra mitovy fotsiny. amariny tsara aloha dia hoite hoe inona nefa ny tokony ataon'ny findainy ity raha izany. tena izy ty ka mbola atao anaty répertoire daholo ny larana fiantsony rehetra. ilay finday tsy hita ve zany e? raha ny marina tamin'le finday ty nge zany tsy hoe very fa tany am-posin'ny akanjony sarobidy ihany e. ka zay no nahafahany antso atsika.
za matsigaga hoe ahoana na fahasarobidy miantso antsika nefa mifinday amin'ny very. Zay no izy tsy manam-potoana ela hivalaparana tsontsika. Efa mazava fa netindry zalahato zany sarobidy. Mety hoe ny balitaina izy fa tsy netiniditra ka izay no nalatsaka nyity teto. Milamina aloha ny amin'iny. Efa voarain'ny polisy daholo ny toromarika rehetra. Hiandro ny polisy zany sika sa ahoana no tao? Tsy miandry azy ireo zany sika fa avy hatrany dia miditra ao anatiny ao. Sao vonondry le tsy mahataotody ireo ihany sarobidiko. Amin'ny fomba ahoana ny idirantsika eo? Tsy eto amin'ity vavahady hafahavy ity tsika no miditra satria mety misy fandriko na toy izany sady koa tonga dia tsy karitra be tsika. Zary ny jiva ohatran'ny tsy sahiditra ka. Tsy mahazo misaraka amiko izany ianao e. Manaraka foana amin'izay manomboka eto. Fefy hazo maniry no manodidina an'ilay tanàna. Ka izany no tsy ahafantarana azy hoe misy tanàna ato raha tsy efa eto anoloana eto. Izany no hiditra. Andao avery ambadika ary fa azo nahazo antoka sy mora e. Azo mora idirana. Arahoa somary miondrika sady tsaitsaika moramora ihany tsika. Feno tsilo nge manodidina ty ambadika ty e. Tokoa reto indray no anahiranako nefa andraso fa eto misy malalaka kely tsy misy tsilo. Eto tsika no miditra. Andehana aloha anao miditra aloha ka raiso ny tanako rehefa tafiditra ianao. Atolory ara ny tananao e. Zay ndao amin'izay jaiko anara-tsisiny. Moramora ihany tsy fa mangaro ny biby an-davaka sika izao ka aleo mitandriny. Eno renge izany olona mitara izany e. Tsy raina roa ny fandrenesako amin'izany fa maromaro misy lavaka kely azo itsikolovana ny ao anatin'ny trano ty. Aleo hoe tazaniko eto sy ao. Ino ny hitanao? Raso hoe ay e. Feno lohan'olona miantona ny rindrina. Lanitro poa tsy te hita an'izany. Sarotra ny idirantsika ato raha izao. Feno mambona ny tokotany. Misy olona tamin'ny manatona izany. Avy manatona ty. Andao hiafiny ety amin'ny itsy pôlitsy fa olona no kontrolina amin'ny manodidina izany. Izany fa manatona. Raha vao mitsidika kely eo fotsiny lohany dia zerako amin'ity vatakazo ity ka. Io asio amin'izao fa tsy mahita antsika mihitsy izany. Samy tatazo rasoka. Ao tsara tsy afa-mihetsika intsony io. Manao saritavy izy izany. Aleo endahako ny akanjony sy ny saritavany dia anaovana avy ao. Raso zay ary aleo afenina tsy anaty tsilo atsy ty. Manotsaha ihany aloha fa misy tamindray izany. Aleo avy ao anaovako azy e. Mitandrema tsara ianao fa sao tsy voatsara ka nasaron-javatra eo. Namina fotsiny eny fa rehefa voako mafy ny firifa ny aizany tsy hitarabika eo izy. Vonina tsara ianao io. Io Zany io manaraka tatazo. Ay kely aina ihany retoko. Reto zany ny santatra ny tiako baibe ty. Atsipazo azy ny namany atsy. Aleo aloha esorina koa ny saritavany sy ny akanjony dia anaovany eny fa ny ahy efa nanaovako ilay teo. Zay ao nareo roalahy makaina. Fa maninona ny tsy maintsy anaovantsika reto fanamiany reto? Mba tsy ahafantaran'izy ireo atsika rehefa miditra ao e. Mitovy ny fanamian'izy rehetra tsika amin'izay. Zay fa vita ary e. Tsy fohy tsara ilay saritava dia andao fa mandeha ny fotoana. Zay mety fa izao. Oke. Dia izao ny toromarika. Aza mamaly mihitsy raha misy manontany.
na miresaka zay azona sarobidy ny tanjona aloha ao ve laso zao andao are laso tena marary amafo vatako ray manontolo sady reraka be koa zany inona zany fa tsy ato ao maty iza no ahita aty itsony tsy misy fanantenana itsony amiko aiza ho aiza am'izao ary sarobidy le tranoko mo efitrefitra be tsy misy mahafantatra tokoa sika na iray aza na omby le hevitra ao andao atao sava ao zay misy any sarobidy mihina fa tsy maintsy ndray amin'iretsy hevitra ro farany iretsy reo le olona enitsika mitaraina to fa mbola mitaray aina foana ay ampijaliana toy izao koa hoay reo alahatra ry zareo reo zany ho tapahandoa daholo mahatsiravina ato am'ty tanàna ty so dia ao amin'ireo olona milahatra ireo ary sarobidy sasanatria efa tapadoa ohatra n'ireo mianton'ireo efa nasesiko ny jerena daholo rehefa tsy ao izyka andraso ary sokafako ty hevitra faranty rehefa tsy eo dia tsy hitantsony zany zay naindrery sarobidy fa misy mamoa varavara mety ho laka ho tapahandoha angamo zany ay tola misaritava sarobidy io tokory ny eny a fa to mahafantatra ny anarako reto fa hoana koa zany hitanay ihany ianao ry sarobidy fa ary to feo anjiva ie zato koa ty malala ao esoroko ty saritavy ty tonga navitra indrisy zay jiva dia ineny ndray za toendrikeo mangamangana be daholo arabaina lokifa tsy maty foa mananenao misatra zany hafaliako mahita anareo indray tena efa tsy nysainiko tsony za mbola eona aminareo zany fa hoana nafantaranareo fa ty misy aza mbola misioka aloha mbola tsy tapavoaka ny alanga isika mbola tantara lavabe ny nahafantaranay misy anao fa aleo aloha sy hitondrana hivoakato indray no atao dia ahoana tokoa moa zany no atao ohatra misy farafarana mivoaka ny ivelan'le positranon'ny fenantsika sy ny eny teo hitako io zay ndeha atao nareo mianaka avy atrano tonga dia mandeha ao amin'le nidirantsika teo ihany no mivoaka za na raha mason'izay ato anatiny ato ndao arekia afaka mandeha tsara indray afaka mandehana dia somary mandringa aza ka okaloha fa misy olona tamy ty makatyti tsy fo malako ny saritavany eny ataohoana indray zao nanaovana anyty aleo fa raha vo mitsidika ny lohany dia kendaiko amin'ity tady famatorana izy ireo olona ity ineny fa tamy ino mihitsy le mpampijaly ato hoy ny teny farany tamiko hoe amin'ny fotoana iverenako ato no akako anao tapando sanatria zany ianao ry le mpampijaly olona zany fanambatra ary miseho mafy ty tandrefa misy antsy ny tanan'indry jefa kay ny feako saika voatrobaky ny njiva lavo ny jiva tsy hitaza maso eto fotsiny aka tsy avelako hofatin'ireo zany ny zanako aiza le tady teo tsipiko ry amin'ny tsy valaka azo ambony ary ty tady ty rehefa vitako mahavoarana toy izao aleo ro joko amin'ity amin'izao zay sotomina hiakatra kenda tsara mihitsy misaotra ny ngeza loatra ny dalaka sarotra tamiko ny tolona azy aleo hiantona ho hitan'ny avana eo fa andaontsika andeha andraso vaiko ty varavarany ity tonga dia mivoaka nareo mianaka
aza ela eo ianao a malaky ianao njiva mikotaba daholo angery zareo izany eny ambadika any e ianro zareo angamba ilay fifanjevona teo ka mikitaba nyray trano aloha hialy eto aingana so zaha indray nitavily eto angetareva angenareva tratra eto angatsika marary be le tongotro sady sepitra be mila tsy asitona fofona iny intsony a irezako isaripika raha tratra eto ange sika dia tsy ho afa bela ntsony aleo babeko ianao raha izany e sady reraka be koa ndi ianao e ka sao dia reraka be amin'izany indray ianao ka ako izao ihany fa entiko moramora e ao rehefa tsy maninony e nangalana ny tany azy efa nanaovana fiverin'ny aina dia ariako aty indray ve ianao marina mihitsy izany aleo babe ndri e ary amin'izay afaka mandositra foantsika fa tsy mijanona ntsony ary mo izany eny alohantsika n'izany e toa misy fion'olona maromaro mirotoroto izany ve tsy ho voadidintsika ahoana ndray rety e oay reny e voadidiny sika reto a oka aloha e polisy ireny fa tsy olon-dratsika a ka aleo amin'izay ary aleto ambabenao eto e izay vo tena avitrytsika ary aleo esoroko amin'izay ty sarotavy ty sola zay ny polisy fanaman'ireo olon-ratsy ao itoko moa mbola tsy miesorona ny sarotavany eny esory aingana fifareto ny polisy a oay dada sy neny koa reto miaraka manam-pahefany reto ary amin'ny firy ary zao andro izao e amin'ny firy tokoa raso hoe amin'ny efatra marainy izao tena marainy ny andro vo avitra sika telemiana zany asambarako malala tafaverina eto an-tananarivo indray hatratiaka io a hafa ihany izany eto amin'ny tany ny teny izany sady mbola hafa ihany koa no milamina e ny tsara aloha dia efa rava ny asan-dahalo tany amin'iny faritra nalehantsika iny e nidorana mihitsy ilay tombon-jiolahy tao anaty ala fa tsy namelan'ny polisy e raha tsy fongotra hatramin'ny foton'ireo jiolahy ary izy daholo ry dada sy neny teo mbola miresaka ao izy telo mbola merina ny fisaorana neny avy eo satria vehivavy be heri-po izy amiko tia zanaka ary tena tia matoa nanao ny ainy tsy ho zavatra toy ireny nanetry tena izy ka nanaiky hifanohana sy mifanampy tamin'ny fanavotana hafa ihany neny ho valiako soa be mihitsy zao vitany tamiko izao ary za ahoana ianao indray ve no adino e tsy adinoko ianao ka mendrika ho valiana ihany koa no nataonao vato fantsika manamafy ny fitiavako anao ny fanavotanao aho eny ary e dia roviana izany nytohizana ilay vola tantelontsika izay nosoparan'ny fahavalo aleo fa toizantsika ty hatrany isan'andro izany e engane mba hifarana treo ny etraketra-piainana ny anjady tamintsika izany tokoa e saingy mbola ety tantsika ka tsy afa-miala amin'ny taiza-piainany e taiza-piainana ahoana koa ny trangam-piainana rehetra ny seho teo amiko no namola vola ahiatrika ny ho avy ka izany ny antsoko azy hoe taiza-piaina taizam-piainana